Faly miarabantsika tsirairay tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity zoma maraina ity, misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokana izao indray fa tsika mandray ny teniny ary ihany koa mahazo hery avy aminy. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Hitonga Andriamanitra eo misaotra anao izay satria nampiratanao indray ny masonay ary nomenao anjara ny amin'izao tontolo andro izao izay. Angataka aminao izahay mba hamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto ary ihany koa novohery anay. Mera ny elokay sy ny fahadisoana rehetra mba ho vita fihafazana aminao tokoa izahay amin'ity anio ity ary indray ny fahasoavana izay avy aminao. Fa mitenena iray fa voninkaino anao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe hamarinana amin'ny alalan'i Kristy. Nalaina amin'ny Korintianina 2:5-20 manao hoe izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Amen. Tsy niaro ny zanany ilay Andriamanitra ny fahamarinana. Ny tsosa rehetra noho ny fandikana lalàn'Andriamanitra dia nitakiana tamin'ny mpanelanelana antsika fa navotana feno noho ny laina. Ary marina tokoa ny voalazan'i Isaia ilay manao hoe nefa sitraky Jehova ny hanoro sy hangiry firy azy, nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika. Nijaly sy nandray ny sahazy faratampony Jesosy noho ny fadikatsika lalàna ka afa-po tanteraka ny rariny. Tsy nifohanana ny lalàna, tsy nisy verina dia tsy pirena bitika aza amin'ny heriny fa mijoro amin'ny fahamendrehana masina izy ary ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no manambara ny tsy fiovaovany. Andriamanitra tsy niaro ny zanan'ilay tokana fa mba hanehoana ny halala ny fitiavan'ny olombelona dia fony ho antsika rehetra izy. Hoy izy hoe indro ny zanaky ny endrik'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Indro izy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ireo ilay mitovy amin'Andriamanitra nefa isoa ny vahoaka sy ampiraharabirabiny. Ary indro izy tao Getsemane niohoka noho ny vesatra ny fahotana izao tontolo izao. Eny ny fitarainany ilay manao hoe Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana hozy izy no dia mahafoy ahy ianao? Natao toy ny anankiray amin'ny mpanoty izy mba ho azo hamarinina isika, mba ho marina Andriamanitra nefa koa manamarina ny mpanota. Tsy ahiaseho ny fitiavana eo amin'ny ray sy ny zanaka. Tsy hita fetsy izany. Ao amin'ny Kristy no ahitan'Andriamanitra ny hatsara tarehy sy ny fahatanterahana izay ao aminy. Mitalanjona ary lanitra ary aoka ho gaga ny tany satria tsy niaro ny zanan'Andriamanitra ka nafoy azy sy mba hatao ota ho antsika, mba ho azo hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra ho aminy izay mino. Tsy misy tenin'olombelona mahalaza an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary inoantsika izany ary efa iletsika saingy tsy mety tahaka antsika amin'ny fahafenony. Fa isan'andro isan'andro kosa nefa dia aoka hanao dingana miaraka amin'ny mpamonjy isika mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika ilay iriny indrindra dia ny hahatonga antsika ho voavonjy hatramin'ny farany. Amen. Ravakisika misaotra anao izay iray hony amin'izany teninao izany. Irinay mba tsy ho adinina isan'andro fa efa voavidin'ny rano tokoa izahay, nafoinao ny fanjakanao mba hahafahanao manavotra anay ka izany indrindra no talahoanay feno ny hahafahanay mihazona anao ary ny andehananay mpamarinana isan'andro miaraka aminao. Ngavy aminao izay iray taio ny mpanomponao izay mienjo fandarana izao. Areoko izany teny izany hampahery azy hitrakany amin'ny olana rehetra izay sehitrainy ary ianao hanafaka azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. So
sepiaro